Ny roapolo isanjato ny vola azo avy amin'ny alalan'ny fisoratan'anarana amin'ilay hetsika marathon international de Tana andiany fa 17 izay karakarain'ny All Trade Center Antananarivo ny faharoa sy ny fahatelo ny volana Desambra ho avy izao eto andrenivohitra dia atokana ho an'ireo zazakely teraka mitondra ny tsimokaretina VIH. Fantatra nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny arana tamin'ny mpikarakara sy ny komity pirenena misahana ny ady amin'ny VIH-sida na ny SECNLS izay mpanohana na sponsor gold ny hetsika. Fa izay satria androany ny resaka manokana ho ataontsika dia thème ny marathon international de Tana hoe courir contre le sida. Courir contre le sida iarahana amin'ny SECNLS izay mitarika fivondronana maromaro ao amin'izareo satria misy mpiara-monina antoka amin'ny maromaro fa ny SECNLS zany no mitarika anazy. Manina ny marathon international de Tana no fany mandray anjara amin'ity hetsika ity dia satria ny SECNLS zany nahita ny fiantraikany sy ny drafitra apetraky ny marathon international de Tana izay miresaka be dia be amin'ireo tanora dia nahita hoe tsara raha narotona ny fotoana tahaka izao iresahana momba izany aretina izay azo tsaboina. Fandroany amin'izao ny SECNLS no nanohana ny marathon international de Tana anamarika araka izany ny fananganana trano eva amin'ny village marathon anasana ireo mpandray anjara amin'ilay loha-hevitra azakazaka iadina amin'ny sida na course contre le sida ny alahady ny fahatelo ny volana Desambra izao. Tamin'ny taondasa dia nahatratra 570 ny isan'ireo olona natao fitiliana nandritra ny hetsika ka ny roa tamin'izy ireo dia positif izany hoe fantatra fa mitondra ny tsimokaretina VIH.